Mbola kafaliana indray no iara-panahintsika tsary avy ry havana malala rehetra amin'ny tompo mahatratra ity alahady fa 9 ny volana oktobra taona 2024 ato anatin'izao sakafom-panahy izao hibanjinantsika hatrany ihany koa ny loha hevitra manao hoe mamory vokatra ho an'ny tompo, ho aminao anie ny fiadanan'ny tompo. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay mandrakizay eo faly ny fonay midera mankalaza manome voninahitra anao. De rainay ianao Andriamanitra ny amin'ny tanam-pahasoavanao andrakofanao anay, hanomezanao maraim-baovao, tombon'androm-pahavelomana anay indrindra. Hanomezanao zao fotoana izao indray ahafahanay miaraka miombona eto satria tianay ny haino ny teninao, maminay ny teninao ka mahatonga anay tonga amin'izao fotoana izao hiaraka eto indray amin'ny alalan'izao sakafom-panahy izao. Satria manakambara aminay ianao de mitenena aminay ary Jehovah Tompo fa miaino anao izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ilay tompo sy mpamonjy anay no anononanay izany vavaka izany. Amen. Eny ary havana, ny sakafom-panahintsika amin'ity anio ity de arak'izay hita ao amin'ny Koritianina voalohany. Koritianina voalohany toko 7 ka ny 7:20 hatramin'ny 7:20. Koritianina voalohany toko 7 ny 7 ka hatramin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Koritianina voalohany toko 7 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Toy izao mivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra zaho dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba ahazoko maromaro kokoa. Tamin'ny jiosy dia tonga toy ny jiosy aho mba ahazoko ny jiosy. Tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna na dia tsy ambany lalàna zao mba ahazoko ny ambany lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna aho, kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho fa ambany lalàn'i Kristy mba ahazoko izay tsy manana lalàna. Tamin'ny malemy de tonga malemy aho mba ahazoko ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. Ary izany rehetra izany dia nataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo eto amin'ity Koritianina voalohany ity dia i Paoly no manoratra moa zany mazava ho azy ny Paoly no milaza amintsika eto fa avy amin'Andriamanitra ihany koa de zao manana fo manompo. Manana fo manompo. Ahoana moa zany hoe manana fo manompo zany? Raha ny ambarany ato zao manomboka amin'ny 7:20 de tena miteny mihitsy izy hoe na de olona afaka aza eo anatrehan'ny olona rehetra de nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako ahazoko ny maro arak'izay azo atao. Zany no lazain'ny Paoly. Zany hoe tena mirotsaka mihitsy izy ho lasa ho tonga mpanompon'ny olona rehetra mba ahazony maka ireo olona rehetra ireo, mitondra ireo olona rehetra ireo ho ao anatin'ny valan'i Kristy. Ina moa ny tia nambara amin'izany ry havana? Ny tia nambara amin'izany de zao: izay manetry tena, manetretena, manana fanetretena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Eto zao tena lazainy mihitsiny tonga jiosy aho mba ahazoko ny jiosy. Rehefa miresaka tsika hoe jiosy zany de tonga de ao anatin'ny saina foana ny hoe ny jiosy de olona nanambony tena. Raha atao amin'ny fiteny amin'izao fotoana izao de nanana snobisme, zany hoe snob ny jiosy. De teneny mihitsy hoe tao amin'ny jiosy de tonga jiosy aho mba ahazoko ny jiosy, mba manao snob ary efa eo ny snob, mba ahazoko ny snob ho ao amin'ny valan'i Kristy. Zany hoe niditra tao anatina toerana anankiray Paoly zay tsy tena izy
mba azony maka reo olona ireo maka an'lay tena izy am'ireo ho ao am Kristy. Zay le hoe teo am Jiosy aho de tonga tahaka any Jiosy mba ahazoko ny Jiosy. Tam'izay ambany lalàna de tonga ambany lalàna aho tonga toy izay ambany lalàna aho na de tsy ambany lalàna aza mba ahazoko ny ambany lalàna. Le hoe ambany lalàna zany de le olona le tena hoe manao ohatran'izao tsy malala afa-tsy zay hitany masony eo anany hoe ty ny lalàna tsy mahazo mandeha mihoatra ny 1 kilometatra rehefa andro sabata de tena zay mihitsy. Mety efa nahita isika ry havana ny amin'ny fanaovana korsa soavaly fa ny soavaly rehefa mandeha ampanaovana korsa de asiana an'izay atao hoe aro maso zay ka manao ohatran'izao izy io de tsy mahita na ny ato na ny atsy fa zay eo alohany eo ihany no hitany satria vao mahita te ananina ty izy hoe miala le izy de matazana izy hoe ay le retsy e. Misy ady vengesangesa de lasa izy mitsoka mahita misy ady vengesangesa lasa mitsoka ary ny hafarany disqualifié na tafialan'ny vala mihitsy ny tafialan'le linina zay tokony arahany. Zany le olona hoe ambany lalàna fa ity ambany lalàna ity ihany koa nefa de entina ilazana ihany koa ny hoe na de hoe any am'ilay atao hoe ambanin'ny tanàna na de ny ambanin'ny tanàna zany tsika de tonga de fa azotsika mihitsy zany le fandriany makany ambanin'ny tanàna any tsika de zay rehetrarehetra hitatsika any zany tonga de torytsika filazantsara ohatran'izay mihitsy zany le hoe midina makany ambanin'ny tanàna midina makany ambanin'ny lalàna zany azay mihitsy ny nataony Paoly mba ahazony Paoly an'ireo ambany tanàna rehetrarehetra reo. Manana fanetretena ry havana manana fanetretena ry havana fa rehefa manana fanetretena ianao vitanao ny manao tahaka ny Jiosy vitanao ny manao tahaka ny any ambany lalàna. Mbola misy ambonin'izay aza mbola misy ankoatran'izay aza ny ato amin'ny 120 ato tam'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna aho kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho fa ambany lalàn'i Kristy zay le izy mba ahazonany izay tsy manana lalàna le le tsy manana lalàna hoe tena atao atao mivatambatana hoe jiolahy tonga tahaka ny jiolahy aza mba ahazoko maka an'ireo jiolahy reo ho ao ambalan'i Kristy. Araky ny efa nolazaina taminareo efa imbetsaka moa ry havana dia tany ambanivohatra miarina rivotany zany no nitondra fiangonana taloha ary indray andro amin'ny telotelo amin'ny 4 eo tany hoany ao amin'ny birao ako manomana toriteny no nisy olona nanao odro mandroso de rehefa nampandrosoana olona eo amin'ny 30 lato eo izy niditra tao anaty birao ako ao midira misy dekona ao aminay ny sasany 3 sa 4 zareo ny dekona ary zareo no niteny hoe tambavaka i pastera fa andeha hiasa. Fantatrareo hoe olona 30 amin'ny andro harivariva andeha hiasa hoay zany dinona moa no nataoko fa tonga toy ny olona tsy manana lalàna mba ahazoko an'ireo tsy manana lalàna reo ho ao ambalan'i Kristy nivavaka ho azy ireo mba ahitana ny lalana marina makany amin'ny ray tsy hoe mba hahafaty anazy fa Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana mba ahitany an'i Jesosy Kristy amin'ny lalana izay alehany. Isaorana ny tompo moa ry havana fa taty aoriana dia tratra ry zalareo avy nanao dahalo dia rehefa tratra ry zareo de nigadra ary rehefa nigadra ry zareo de za ihany nandeha namangy anazy tany
De za moa tsy miteny hoe mamaly vavaka ny tompo fa rehefa tany aho de ery zarano ny teny voalohany hoe tena traneniny zahay pastera ary manomboka an'izao an'izao de efa tena amboarinay ny lalanay ary zahay mihitsy nitory filazantsara atao amin'ny fonja de nisy fotoana tao isaky ny alarobia hariva amy dimy ka hatramin'ny enina nasiana ny atao hoe culta nyraisana tamin'izany fotoana zany de rehefa tonga le culta nyraisana satria nomena baiboly ry zalahy tao am-ponja de miaraka namaky an'le baiboly de miaraka mamaky an'le baiboly de misy manangan-tanana am'izay tsy azoko mihitsy le anina ohatran'izao de mamaly am'izay le namana anankiray hoe aa rehefa tsy azotsika andraso fa amin'ny alarobia voalohany amin'ny volana pastera ho avy eo a anontanitsika anazy reto tsy azo reto raiso an-tsoratra zay tsy azonareo nanomboka teo am'izay nahazo olona maromaro nefa rano lasa nyraisina mpandraifana sany tompo ny olona tao am-ponja rehefa avy eo am'izay nisy olona enim-bolana alohan'ny voan'ny fonja tonga de fa alain'ny mpiambina ny fonja de fa asaina amin'ny karakara ny zaridainany de mandeha mody makany amin'ny fonja le olona rehefa vita ny fikarakarana zaridaina tsisy olana mihitsy nanana ny olona confiance ary zareo satria nahoany voataona tao amin'ny Kristy tonga tahaka ny jiolahy mba hazoko ny jiolahy ao anatin'izany rehetrarehetra zany ry havana de zao tsy vitan'ny manetry tena ianao fa mitaona fanahy ao amin'ny Kristy ihany koa manana an'izay fo zay anatin'ny fo manompo no anananao an'izany hoe fanetretena ny voalohany no anananao an'izany hoe mitaona olona ao amin'ny Kristy zany ihany koa ahoana zany hoe mitaona olona ao amin'ny Kristy ny am'ilay fanoharana ny tenenin'ny Paoly teo le hoe ohatrany hoe tonga mpanompon'ny olona rehetra aho mba hazoko andreo mpanompo tonga jiosy aho mba hazoko reo jiosy tonga ambany lalàna aho mba hazoko ireo ambany lalàna tonga tsy manana lalàna aho mba hazoko ireo tsy manana lalàna zany hoe tena hoe maka fanahin'olona ho ao amin'ny Kristy zany no fo manompo ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo manana fo manompo mba ho feno fanetretena ny fonao ary mitaona fanao ao amin'ny Kristy rehefa tsy manana an'izay fo manompo zay ianao fa fo tompoina de ianao lay mpiteny amin'ny olona tsy manao tahaka amin'ny Paoly ianao no mijoro tena ho fariseho ianao no misoratena ho mpanoran-dalàna ary ina no lazain'i Jesosy Kristy am'ireo olona reo olona reo de rehefa miditra ao am-piangonana de izy le mipetraka ery amin'ny sisiny ery tsisy olona sa mandeha mandika anazy nefa n'izy eo amin'ny sisiny eo no mipetraka lasa tsisy olona foatran'izany amin'iny w ipetrahany iny zany hoe le olona te tsy miditra ao amin'ny paradiso le olona kanefa ny olona hiditra ao sakanany aza mba olona aza manao tahaka izany ry havana fa manahana fo manompo midirany anatin'ny fotaka mandrevy zay misy ny olona anankiray ianao ahafahanao manala ny olona anaty fotaka mandrevy io midirany anaty bara ianao mba ahafahanao maka ny olona ny anaty bara io tsy akory izoto toka fa nala ny olona io zay ny le tenenin'ny Paoly tonga tahaka ny tsy manana lalàna ao izy mba hazoko izay tsy manana lalàna tsy hoe jiolahy le olona de andeha kosa andeha amaky banky koa mba hazoko de any amin'ny fonja no fakahita fa manao tahaka anio mba hahafahanao maka anazy ry havana malala rehetra amin'ny tompo atsony Jesosy ianao mba hanana fanetretena hitaona fanao ao amin'ny Kristy
Ivavaka isika ry havana. Tompo Andriamanitra rainay eo, meo anay ny fanetretena, meo anay ny fo manompo mba hahatonga anay hitaona fanahy ho ao aminao Kristy. De amin'ny anaranao Kristy Jesoa no anonanay zany vavaka zany. Amen. Eny ary havana, de samita in'Andriamanitra indray tsika rehetra.